avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. C'est doux, les papiers hygiéniques malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny fitonjato ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoltrano ny vaovao. UPRIM, Université privée de Madagascar. Manolotra ho anao ny vaovao. Nisorona ny maha-conseil honoraire ny Mamy Ravatomanga ho an'ny firenena Serbie sy Côte d'Ivoire araka ny fanambarana navoaka ny ministera ny raharaham-bahiny tamin'ity androany ity. Ankilany, nomeny ny mpitsabo fialan-tsasatra na aéroport roa herinandro i Mamy Ravatomanga araka ny fampahafantarany FCC ao Maurice. Zava-dehibe ny nampetona ireo gouverneur isam-paritra sainga ao anatin'ny lasitry ny lalam-panorenana sika izao ka mila jeren'ny fanjakana akaiky ny rosoana amin'ny fifidianana ny lehibe ny faritra. Iandraikitra ny fampandrosoana isam-paritra hoy ny mpamakafaka politika. Mila olona tsy manana famatorana ara-politika indrindra tamin'ny fitondrana volomboasary raha ny fanehoan-kevitra hatrany. Anivelany manoloana ny fitakian'ireo mponina manetsiny amin'ny tokony ametrahana politika entitra mikasika ny fifindra-monina nanao fanambarana ka hanamafy ny fepetra mikasika ny fandraisana ireo mpitso-ponenana ao Royaume-Uni ny gouvernemanta britanika raha ny fanambarana nataon'ny ministry ny atany any an-toerany. Atomboka amin'ny famerenana ny fanampiana ho an'ireo mitady fialokalofana na ireo demandeur d'asile sy ny fanafoezana ny fotoana hahafahan'izy ireo mijanona ao Royaume-Uni. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitra kolo amin'ity alina ity manasanao anaraka izany hatramin'ny farany anboantsika ny fampahalalam-baovao ny esorina ny maha-consul honoraire ny Mamy Ravatomanga ho an'ny firenena Serbie sy Côte d'Ivoire araka ny fanambarana navoaka ny ministera ny raharaham-bahiny tamin'ity androany ity i Mamy Ravatomanga ankilany nomeny mpitsabo fialan-tsasatra na report roa herinandro araka ny fampahafantarany FCC ao Maurice fanampanazavana. Mivoatra sy miazakazaka hatrany ny raharaha momba ny Mamy Ravatomanga. Nandray fanampahan-kevitra ny fanjakana malagasy manala ny maha-consul honoraire ny Mamy Ravatomanga ho an'ny firenena Serbie sy Côte d'Ivoire araka ny fanambarana navoaka ny ministera ny raharaham-bahiny androany. Ity mpandraharaha ity izay mitanina io andraikitra io nanomboka ny taona 2024 ho an'ny Serbie raha toka tamin'ny taona 2024 no nisahanany ho an'ny Côte d'Ivoire. Vokatra izany, foana tanteraka ny sata sy ny tombontsoa manokana rehetra izay nositrahany mifandraika amin'io andraikitra maha-consul azy io. Foana ihany koa ny fananany zotsy azo enjehina faritany lalàna na ny immunité araka ny fanambarana navoaka ny ministeran'ny fitsarana malagasy androany. Miatrika fitsarana tahaka ny olo-pirenena noho izany i Mamy Ravatomanga araka ny lalàna iraisan'ny pirenena sy ny rafitra amin'ny fehizany raha ny fanazavana hatrany. Ankilany, nampahafantatra ny FCC ny mpitsabo tao amin'ny hôpital Victoria ao Maurice fa mbola tsy afaka mivoaka ny hôpitaly aloha i Mamy Ravatomanga noho ny fandidina izay natao taminy ny alatsinainy lasa teo. Nanolotra sosokevitra araka izany ny mpitsabo fo iray avy eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana ao Maurice ny hanomezana azy fialan-tsasatra na repos roa herinandro araka ny fampahafantaran'ny FCC. Tsy aivina fa efa nafindrany amin'ny clinique premium tamin'ny Zoma raha tokony hoe fanalefa tany anaty cellule ity mpandraharaha ity. Fa zava-dehibe ny nampiatoana ireo gouvernora isam-paritra sainga ao anatin'ny lasitry ny lalam-panorenana isika izao ka mila jeren'ny fanjakana akaiky ny rosoana amin'ny fifidianana lehibe ny faritra iandraikitra ny fampandrosoana isam-paritra ho ny mpamakafaka politika mila olona tsy manana fifamatorana politika izany indrindra tamin'ny fitondrana volomboasary ny fanehoan-kevitra. Tsiara Soarvelo.
maro tamin'ireo olom-boafity sy olom-boateindry manera ny faritra no mifeny fahalovana na corrompu tamin'ny fitondrana faranteo ka ilaina ny fanadiovana ho ny mpandinika raharam-pirenena raha tsy ilaza fa tsy ireo governory isamparitra izay sekena ampitaraina ny vahoaka ho maloto amin'ny fanangonan-karena tsy ara-dalàna ny ankamarony ka antony nampiatoana azy ireo tamin'ny asany voatsela akory izay fanarenana no ilain'ny firenena ankehitriny ka zava-dehibe ny tokony hanaovan'ny mpitondra fanjakana lahara-pahamehana ny ametrahana ny lamin'ny fahefam-panjakana samparitra indrindra ny any fotony ho ny mpamakafaka politika olona izay tsy manana fifamatorana ara-politika raha ny fanehoan-kevitra efa projet reny reo le chef de région aloha moa verina amin'izany le satria zay nalampandrenany na tsy voafidy azy io zany dia apetraka satria miantoka ny fandrindrana na ny harmonisation ny fampandrosoana any anivon'ny faritra fa io lehibe ny faritra io ihany koa no afaka mampifandray mivantana ny fahefam-panjakana ny foto zany sy ny teny foibe ary io zany mba tsy ao anatin'ny kajikajy politika so de varina mikajikajy na antoko manokana zay ny mampasarotra zao hoe samy mieritreritra ary zay le tsy mampetiny hoe mialatsiny hoe député manao sinia ary manangona sinia zao ny anary fa aleo anao kastina mazava tsara amin'ny fahaiza manaony reo olona indrindrandrindra olona zay tsy fatipatorana politika sy tsy manamanana fifamatorana mpitondra teo aloha so de ho ampiasain'ny fitaovana anonganana tampoka eo fa mila apetraka zany zay mila olona mendrika amin'ny toerana tandrify ny toerana lehibe ny faritra dia inona sy antenaina fa anatanteraka an'izay tsy ho elona ny fitondram-panjakana zany mba irindrana zay fahefam-panjakana any fotony any faritra mifandray aty amin'ny foibe zay efa feno fahalovana ny firenena ka tsy ho moramora ny manarina azy sy mitady olombanina ohatra ny mpandinika raharam-pirenena ezaka lehibe araka izany ho an'ny mpitondra fanjakana ny ijery olona tsy voarebireby ny kolikoly manao zava-dehibe ny tanytan-dalàna tsy liana amin'ny fitiavan-tseza sy ny fitiavam-pahefana fotsiny ihany fa mikasika ny tombontsoa any be sy ny maro isamparitra fa any amin'izay misy ny vola sy fepetrarakasa tsara sy manome lanja azy ireo no mahasarika ny manam-pahaizana amin'izao fotoana ho ny mpampianatra mpikatroka izay lanovana fanadihadiana ny tolotra asany ivelany no misy ireo fepetra ireo ka tsy tamana eton-toerana ireo manam-pahaizana raha ny fanazavana raha mbola ny fanaovana bizina sy kolokolo no heverina nanana fiainana tsara eto Madagasikara aleon'ireo manam-pahaizana miala eton-toerana raha ny fanazavana trany tojony Irina Tahiry no mitatitra ny antsipirian'izay tsy mahafen'ny fepetra hitazomana ireo manam-pahaizana malagasy ny asa sy ny karama eto Madagasikara ka aleon'izy ireo mandeha mitady firenena manome lanja azy ireo amin'ny fahaizany ary manome vola sy karama mifanaraka amin'izany manosika ireo manam-pahaizana tsy hijanona eto Madagasikara ireo faratsiny ny fepetra ireo izay no mahatonga ireo manam-pahaizana malagasy lasa mifindra-monina any ivelany hoy ny fanazavana satria any no misy fepetra tsara miantoka ny fiainany ankehitriny sy ny hoaviny tsaratsara kokoa ny akamarony rehefa tena dinihana dia le tsy fahitana ny apitso mangirana ny tena antony andehanany ary rehefa tsy mahita an'izay hoe ny apitson'izay izy ho anazy mety ho ety any fa rehefa mieritreritra ihany koa izy ny zanany sy ny taranany dia mieritreritra hoe tsaratsara kokoa ny anekafa no neto fa ao anatin'izay ihany koa mila jerena le système rehefa tena jerena ny le système dia hitantsika hoe mandeha amina resaka clientélisme kokoa hoe mandeha amina resaka corruption kokoa hoe ka ireo zay tsy manana olo-patatra ahafahana zany miditra misehatry ny asa somary kivy ihany ka raha ohatra ka mahita izy opportunité ny tenenana azy anekafa indrindrindra ny ndafy dia lasa izy mandeha ratsy ny fiatraikan'ny fialan'ireo manam-pahaizana ireo eto Madagasikara hoy ny fanazavana satria lasa mampiasa ny fahaizana any amin'ny firenenkafa ireo manam-pahaizantsika raha tokony asa hampandroso ny firenena nandany ny rondoany aman-taonany maro ireo manam-pahaizana ireo tamin'ny fianarana ambony sy ny fikarohana ary ny trakevany mieritreritra izy ireo fa lavidy ny fahaizany ka rehefa tsy misy manome lanja izany eto aleo ny makany ivelany ary io hitantsika tsara ohatra ny resaka karama rehefa tsy dinihana ny karama nianatra nanao dokotera ianao nianatra nanitra ny 20 taona 10 taona nefa ilay karama ohatrany tsy mahavelona raha makany indafy izy mety hoe infirmier ny poste hitany any fa infirmier mahavelona azy tsara ahafahany mivelona sy mampianatra ary mikolokolo ny fianakaviany ary raha mbola zay zavatra zay ny tsy tazana eto dia mazava fa andeha ihany koa manam-pahaizana malagasy izy mila mitady ny fomba rehetra hitazomana ireo manam-pahaizana eto an-tanindrazana ny fitondrana indrindra ny fanomezana lanja toy ny karama sy ny fepetra arakasa ny fanosehana ny fampiroboroboana ny orinasa na ny asa-panjakana na ny sehatra tsy miakana ny fijerena manokana ireo olona nianatra
raha ny bizibizina sy ny sehatra tsy manara-dalàna sy ny kolokolo no manjaka tsy ho tamanety izy ireo hoy ny fanazavana fa isy tao anatin'ny doka fohy vetivety isika mialohany idirana amin'ny tapany faharoa dahoary Ça y est, on l'a fait. Avec Yass et moi, t'as enfin tous tes kiffs sur une super app. La seule appli de Mada qui t'ouvre au monde du digital. Profite à fond de Netflix, tes musiques, tes jeux mobiles, Zeti, Quizzacaf, tes sites d'achat et bien plus. Depuis ton smartphone, ta super app Yass et moi t'attend. Télécharge-la vite sur App Store ou Play Store. Yes. Salame, anaovy papier hygiénique amin'ilay tsara nefa mba azo azo ny vidiny azafady. Misy amin'ilay mety aminao mihitsy ato. Ilay papier hygiénique vaovao sedo malefaka tsara kalitao nefa 700 ariary fotsiny ny vidiny. Tsara kosa zany a. Nenyo, lany papier. Tia e! Ampiasao ny papier hygiénique vaovao Sedo, double épaisseur, manadio kokoa. Mitroka tsara ary malefaka be nefa 700 ariary fotsiny. Sedo, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary. Hitanao any amin'ny mivarotra mahazatra anao. Sedo, la douceur au quotidien. Mamerina ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampalalam-baovao mbola manasanao ampanajana hanaraka izany hatramin'ny farany anohizantsika ny fampalalam-baovao iova endrika tsy toy ny isan-taona ny fankalazana ny fetin'ny taranaka ho an'ny fiangonana FJKM Jerosalema vaovao ao Mahajanga amin'ity taona ity ka ataony alahady 3 novambra ho avy izao izany izay anasana ny taranaka i Jerosalema rehetra betsaka ny fandaharam-potoana namarihana izany araka ity fanadihadiana iarana amin'ny Anja Robert Kolo Mahajanga ity. Ery lehibe ho an'ny isa taranaka ny fisin'ny fetin'ny taranaka eo anivon'ny FJKM ho an'ny fiangonana Jerosalema vaovao manokana eto Mahajanga dia isan'ny fotoana natokana hitondranam-bavaka ny isa mpianakaviana sy hanomezana voninahitra n'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana ihany koa izany. Ho an'ity fiangonana Jerosalema vaovao eto Mahajanga ity dia iova kely ny fankalazana ny fetin'ny taranaka amin'ity taona ity raha ny fanazavana. Hatramin'izay mantsy dia ny voalohan'ny volana volana Desambra fa tamin'ity araka ny fangatahan'ny taranaka zany dia tsy natao amin'izany alahady voalohany zany dia ho tamperahana amin'ny alahady fa 30 volana Novambra 2020 sy 2020 izao. Tahaka ny isa-taona eo zany ny fiombonana miafara amin'ny fandraisana fanasany tompo miafara amin'ny fiarahana amin'ny sakafo indrindra ihany koa ny fiarabana ireo zanaky ny fiangonana izay nahazo diplôma ara-panjakana tamin'ity taona ity ao anatin'izay koa moa zany ny fiaraha-mifaly ary indrindra ny fiarahana manao ny ezaka zany ho amin'ny fanangonana vola indray ahafahana manatsara ny fiangonana na ny ao anatiny zany aloha ivelany tahaka izay fahitantsika azy ankehitriny. Mahazava-dehibe ny fanatanterahana ny fetin'ny taranaka zany voalohany indrindra ao anatin'izay dia ny hoe fisehoan'ny taranaka rehetra eto Jerosalema vaovao. Ny jiosy rehetra tamin'izany fotoana zany dia tsy maintsy miseho intelo farafahakeliny ao a Jerosalema tamin'ny andron'ny Jesosy Kristy sy ny tany aloha tany. Eto zany io fotoana anankiray io misehoany ny taranaka reto Jerosalema vaovao anehoanan'izany fiombonana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ary ezaka ho amin'ny fanohanana ny fiangonana amin'ny fanatsarana ny fiangonana izany. Betsaka ny fandaharam-potoana no maniny vaomera mpikarakara ny fetin'ny taranaka eo anivon'ny fiangonana Jerosalema vaovao. Dia ny sabotsy faharoa amby roapolo nyity volana Novambra ity ihany koa zay dia manomana brochette party. Ankoatran'ny brochette party zany dia misy ny takariva mahafinaritra ka dia isika rehetra no entanina mba ho tonga anafanana izany takariva mahafinaritra izany ary ny alahady farany zany hoe mialohan'ny anatamperahana ilay fetin'ny taranaka zany dia misy ny herinandron'ny taranaka. Tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana ihany koa ny herinandron'ny taranaka izay arahana fampianarana sy asa fampaherezana
fa ny alahady fa 3 ny volana novembre no andro lehibe ho an'ny taranaka i Jerosalema vaovao. Araka izany a dia manasa atsika taranaka ny Jerosalema rehetra manerana ny faritra Mahajanga, manerana ny Sodamparitany, manerana ny Madagasikara ary manerana ny tany mihitsy satria efa maro ianareo zanaka ny Jerosalema vaovao no miparitaka hatrany ampitan-dranomasina any dia manentana anareo atsiaro an'izany fotoana izany ary tondram-bavaka izany fotoana izany ary indrindra ny ahatongavanareo ny tena zava-dehibe sitrapony tompo akasitraka indrindra tompo. Vaovao hafa angatana ny hanovana faladihadiana amin'ny fomba fiasa sy ny fitondrany eo anivon'ny komuna Manerinerina distrika Ambatoboe noho ny solitenan'ny Europeana avy any an-toerana niakatra eto an-drenivohitra. Maro ny fanararotana sy fampijaliana ny vahoaka ho izy ireo na eo anivon'ny braon'ny komuna izany na nivelany fanampanazavana. Na manao kopin-jaza eo a Manerinerina dia andohavana vola 2 alina ka hatramin'ny 4 alina. Ohatran'izany vao mahavita kopin-jaza. Indrindra moa fanao taratasy-panjakana ny olona izay fantany fa tsy momba azy dia asiany mandeha any amin'ilay mera nofidinao. Ndana mandeha any amin'ilay mera nofidinao any ny manao taratasy fa tena tsy ataony. Olona be ny tanàna ve izy dia misy havana ohatran'izany ny vahoaka hoe satria tsy nifidy anao ilay olona ohatra dia ohatran'izany. Any mandeha any amin'ny 500 hektara no ravainy manomboka Virekarmanga jusqu'à ny Bedo. Fokotany hafa io toerana anaovany titre io dia any amin'ny fokotany hafa izy manatsatoka borona. Move mba rariny zany. Tena mampalelo anay. Reo dia olona hafa indray lazaina ho tompony. Araka ny feonay navidiny amin'ny vazaha ilay tany tamboko hitanay amin'izay ny taratasy plan olona hafa tsy eo an-toerana mihitsy no misoratra ny borona n'ilay tany ary borona tsy fantam-piviana ilay borona. Izahay tanora zany dia efa tena lesona tsara ho anay iny nataon'ny tanora teto Antananarivo iny. Efa ela be zay nangina satria noho ny tahotra sy noho ny raha matahora izay misy ao dia niezaka izay hoe nangina anefa ny ao anatrehan'izao zavatra efa fanovana efa misy izao dia mampafantatra antsika mpitondra fanjakana izahay tanora fa tsy afaka hipetra-potsontsony izahay. Dia ny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity akasitrany nota ny tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany felo matompoko. UPRIM, Université privée de Madagascar. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. C'est doux, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.